Horatsika mendalana ihany toy n'izay vaovao sy ny misteryn'izay zavanisy teny amin'ny ministeran'ny fizahantany izay fa niona tamin'ity androndroany ity ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny birao maleo tena misahana ny fifidianana ny senio isika sy ireo antoko politika samy hafa eto amin'ny firenena mazava ho azy fa ny hanatsarana ny fifidianana izay zotra eto amin'ny firenena no voaresaka tao anatin'izany fiaonany rotonto izany. Ndao ratsika ny fanadihadiana. Ireo antoko politika indray no noraisina avy eo anivon'ny rafitra malotena amin'ny karakara ny fifidianana na ny seni lahadinika mikasika ny fifidianana ho avy no tena nodinihana tao anatin'izany. Tao ny firesana mikasika ny fahaiza-miainan'ny antoko politika mandritra ny fotoam-pifidianana na ny code de bonne conduite pour les partis politiques en période électorale. Voaresaka tao ihany koa ny mikasika ny famatsiam-bolan'ny antoko politika. Le firenentsika efa tena tafahitsika tena ambany dia ambany dia mbola hitady olana ihany atsika mbola apitsika be dia kokoa le firenena za zany tena sy ndraindray dia tena tsy mahitako mihitsy amin'ny alina mieritreritra an'izay zavatra zay hoe tompon'andraikitra ve dia tsy mahatsapa hoe atraiza tena hoe ny firenentsika tena efa reraka dia reraka ka raha hitantsika hoe ahoana ny tena fomba andaminana aiza ny tena fomba azahoana ny mangarahara dia ohatra mampalahelo ihany fa tsy mizara hevitra amin'ny seni sasasasany amintsika zany fa ny teny zavatra any ambaka tenena to masona eto fa zay vonona ny antsika n'le zavatra rehetrarehetra tenena hoe eto masomaso eto hoe inona le zavatra tsy mety mba hahafahana manitsy azy ohatra ka tena tsy mety maro ary mba hahafahana manazava azy ohatra ka misy zavatra mazombona amintsika zany fa manahinana dia tranajavatra misy eto ny firenentsika zany. Maro ireo antoko politika no tonga nanotrona ity fotoana ity tetsy amin'ny fobe-toeran'ny seni tetsy Alarby. Ezaka ataon'ny seni ny isiny mangarahara tanteraka amin'ny fizotry ny fifidianana rehetra. Tanjona apetraky ny rehetra ny azahoana fifidianana malalaka mangarahara ary eken'ny rehetra amin'ny fifidianana ho avy.